Manday fiaraba miaraka amin'ny firariantsoa tompoko lasy tompoko vavy atao anatiny toy fandarana manokana izay anasana ianareo antokatrano na amin'ny toera maro isan-karazany izay ahitahanareo sy andrenesanareo anay amin'izao fotoana izao. Tsy haivina eto am-piandohana fa mandeha mivantana amin'ny Facebook amin'ny Rabehaja Jean official ity fandarana ity, mivantana ihany koa amin'ireo télé raha vavy eto atapon-tanànan'ny Toliara. Avatrany dia ny fandarana no arosoko anao tompoko lasy tompoko vavy, resadresaka isika ato anatin'ity fandarana ity ho an'ireo mpanohana sy ho an'ireo izay tompon'andraikitra ihany koa ny fanerasera tamin'ny Andriamatoa Rabehaja Jean izay candidat hilatsaka fidina ho ben'ny tanàna larana fahaefatra amin'ny bulletin tokana amin'izao fifidianana izay atrehan'ny malagasy iray manontolo amin'ny faha-raika amin'ny folo ny volana Desambra ho avy izao ity. Ka dia manambahiny ny fandarana androany hovaintsika atao anatin'ny fandarana Ravelosoa Tsihoaia, fantatra amin'ny anarana hoe Tsihoaia no hovaintsika eto androany izay mpanohana mafanafo raha ny fahitana azy any candidat Rabehaja Jean laharana faha-efatra ary dia ho anotanitsika izy hoe inona natonga azy resy lahatra tanteraka amin'izay fanohanana any Rabehaja Jean izay. Tonga soa eto amin'ny plateau amin'izao fotoana izao Ravelosoa Tsihoaia ary miarabanao manokana amin'izao fotoana izao. Soa fatratra ianareo ataon'ity fandarana manokana ty ary miarahaba ny vahoaka ny Toliara rehetra tsy ankanavaka ny tenako sy izay rehetra mety mahita sy mandre an'izao fandaharana izao. Tsihoaia no afantarany be sy ny maro azy, Tsihoaia no fahaizanao azy any amin'ny toerana maro isan-karazany any. Tsihoaia moa tsy misy tsy ahay azy fa tamin'ny fotoan'androny mpanao tononkalo ary anisan'ny nalaza tamin'ny fahatanorany fa somary nazoazo tao moa ihinan'izao ka dia famirona aty amin'ny resaka politika sy fanohanana ity candidat anankiray izay ataontsika hoe manana ny maizy azy. Tsy haivoko eto ny teny gasy moa maro ny fomba fahazoantsika azy. Ny fanohanana dia tsy midika hoe tsy manan'olona na tsy mana mpanohana fa noho ny fitiavany manokana an'izay candidat izay ho resahantsika eto androany no mahatonga hoe miteny hoe fanohanana. Tsihoaia tsy ataontsika lava le resaky fa anisan'ny olona anankiray nasainay eto amin'ny plateau ianao inona marina moa no tena hoe mahatonga anao hanohana satria ny anaranao eto moa mpanohana fa tsy misy andraikitsy hafa tokony hoe afahantsika miresaka eto amin'ny plateau. Mpanohana ny candidat Rabehaja Jean ianao, inona no tena namparisika anao hanohana n'ity candidat larana fahaefatra ity? Ny tena marina ny voambolana hoe mpanohana tsy milaza andraikitra fa na inona ny andraikitra misy anao dia noho ny fanohananao no hitazomanao an'izay andraikitra zay. Zay no ilazako hoe mpanohana ho eto. Ny antony hanohanako azy ary mbola hitaomako ny vahoaka ny Toliara rehetra amin'izao fifidianana hatrehitsika ny 11 Desambra 2024 izao dia tsotra. Voalohany rehefa hifidy isika mazava ho azy zany fa tsy maintsy mijery aloha hoe iza ilay hofidiko ary nanino zaho no hifidy azy. Zay aloha ny ray zay. Faharoa manaraka an'izay tiako atsipeto avao fa raha ny rohim-pihavanana dia mpirahalahy, mpinamana, mifakazatra, fanerasera ireo candidat rehetra ireo. Zany hoe samby zanaky ny faritany Toliara iaby ireo zany. Ary isahorana an'izy ireo ary fa amintsika maro antapitrisana ato amin'ny tanànan'ny Toliara ity dia izy efatra no sahy ny joro hitondra araky ny eritseriny zay ataontsika hoe fitondrana fampandrosoana ho an'ny tanànan'ny Toliara toy. Fa ny antony hanohanako manokana Rabehaja dia tsotra. Tsotra ho iaho satria rehefa hisafidy olona ianao dia inona ny nataony dia mbola hanao inona izy, inona ny vitany. Dia boatran'izay koa ny teny aboakany olo
Lafa hoe mifagnoaratsika toy zay hoe gn'olo sambory amin'ny isa fahataony. Zay zany ny antony anohanako azy. Voalohany, Rabehajajan efa niben'ny tanàna. Ary tamin'ny nahaben'ny tanàna azy nandritra ny mandat nahaben'ny tanàna azy maro ireo andraikitra anirean'ny lalàna tsy maintsy ataon'ny olona rehefa tonga amin'izany toerany ben'ny tanàna izany. Satria misy lalàna zay tsy mbola niova hatreto 020-2014 dia misy laza mazava tsara mihitsy ny andraikitra tazominy zany atao hoe ben'ny tanàna izany. Voalohany amin'izany lazain'io lalàna io ihany, lalàna no manery azy fa ny ben'ny tanàna no tompony fandaminana sy fanadiovana ny tanàna. Manaraka an'izany ny ben'ny tanàna no miantoka tanteraky ny fizarana rano fisotro madio ho an'ny vahoaka ao aminy. Ny ben'ny tanàna no miantoka tanteraka ny fahazavana ho an'ny tanàna ray manontolo. Ireo zany no andraikitsy anereny lalàna ny olona ho ben'ny tanàna. Dia hoy aho teto, raha io andraikitsy io nefa noresaha tsy andraikitra vaovao amin'ny ben'ny tanàna Rabehajajan. Ary zay no maharesy lahatsa no mbola hitaomako anao. Satria ny vina zay apetrany dia mazava. Ireo vina apetrany dia mazava satria eo aloha ny maha olona na ny atao hoe capital humain. Eo koa ny atao hoe mangarahara. Eo kosa ny tanàna mivoatra. Eo kosa ny ataontsika hoe tamberana andraikitra. Raha io lalàna io zany rejerena dia ny maha olona no resahantsika. Ny fototra amin'ny maha olona ny fanomezana rano fisotro madio zany. Lalàna no manery azy am'izany. Inona no nataony tamin'izy mbola ben'ny tanàna. Tamin'ny nahaben'ny tanàna n'Andriamatoa Rabehajajan tompoko lahy sy tompoko vavy tsara ho haitsika fa nisy ny fiaraha-miasa natao to amina Ouasoup. Io Ouasoup io tetikasa amerikanina nampidirana rano fisotro madio tamin'izany fotoana zany borna fontaine miisa 300 miaraka amina tranony zay natao teto an-tampon-tanàna Toliara. Mbola nisy koa ara fanarana natao tamin'ny Pikra, mbola nisy borna fontaine mahery 200 tamin'izy ben'ny tanàna dia efa nisy an'izay. Zay le mifototra amin'ny maha olona zay. Mbola nisy fokontany 140 ara ato anatin'ny tanàna Toliara ty, nisy tanàna tsy mbola nisy sitraka an'izany fahazavana zany hatraminaha commune ny Toliara ty. Fokontany maromaro izy ao. Anatin'izany ny Tanambamotombe, anatin'izany ny Ankiambeho, ny Ankiambeba sy ny sisa maro tsy voatanisa. Fa rehefa tonga teo amin'ny ben'ny tanàna Rabehajajan nisy ny fiaraha-miasa tamina PIK tamin'izany fotoana zany dia nahavita nanorona itsika andrin-jiro na poto izy sika miisa 1,300 sy 7 ambo 1309 poto na ely manery manerana ty tanàna Toliara ty. Ary nisy ny câble na ireny fily mitondra courant reny mahery ny 86 km manerana ny tanàna Toliara. Zany zavatra zany dia mifototra amin'ny maha olona ihany. Zany zavatra zany dia andraikitra lehibe ny raisiny ngahy Rabehajajan tamin'ny fotoana ny nahaben'ny tanàna azy. Mazava ho azy zany fa resy lahatra raha resaka ben'ny tanàna no resahana eto. Resy lahatra tanteraka fa hihoatra lavitra noho izay ny zava-misy raha resy lahatra miaraka aminy koa nareo ka misafidy numéro 4 zay ao anatin'ny bulletin unique numéro 4 no numéro entiny Rabehajajan sy ireo mpanolontsaina miaraka aminy. Araka ny voalazanao teo efa ben'ny tanàna izy ary nisy fotoana izy voafarany teo solom-bavambahoaka zany. Dia izao zany hilatsaka ho fidina ho ben'ny tanàna indray mandeha ho anareo mpanohana nisy ataontsika hoe expérience zay tsy maintsy norantovy ny candidat zay tohananareo ve nahatonga azy somary niova andraikitra dia bakao miverina indray mandeha zay. Amin'ny maha olom-pirenena safidy aloha dia eo kosa ny fanirina mba hitazona andraikitra ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny tanàna zay misy anao. Zay moa zany no ilazantsika hoe misy ihany ny tamberina andraikitra, misy ihany ny adidy tsy maintsy atao. Itsika rehetra dia samy mahafantatra fa Rabehajajan na tamin'ny fahatanyrany aza talohalohan'izao zany satria mbola tanora izy zao aloha hoe dia nahafantatra azy fa nitondra ny anarany ty tanàna Toliara ty izy tamin'ny resaka fanatanjahantena. Dia zay toe-panahy misy ao amin'izay
no mbola mitondra ainga ho azy maharesy lahatra azy hoe inona no mety adidy hoentiko ho an'ny parabelona amiko satria isika rehetra dia mahafantatra fa mpandraharaha rahabeaja zany hoe mahampandraharaha azy zay asa fivelomany manokany zay amelomany vady amanjana an'izay fa kosa manana didy izy amin'ny mpiarabelona aminy araky ny feon'ny fieritseretana eto aho namana mpanao gazety hisitona ny saitsika tsirairay zay atrano any tadidio zao ry zavatra resahako zao fa ny sekoly manerana ny Madagasikara mitovy ihany fa ny kalitaon'ny fampianaranao aminy tsy mampitovy azy hoatran'izay koa itsika rehetra samy manana ray aman-dreny fa ny fanabeazana ataon'ny ray aman-dreny atsika no mahasamihafa atsika ka ny fanabeaza azo no mahatonga azy tsy kivy tsy reraky am'izay te hanompo ny mpiray tanindrazana amin'izay adidy io tsy sentosentompo te ho be ny tanàna zaho milaza aminao milaza miara-mahita ny tena marimarina koa satria tsika samy mpiarabera tolareto raha asa fivelomany ho resahana tsara lavitra mihoatry ny mahabe ny tanàna ny asa fandrarahana zay ataony za dia mahafantatra an'izany ary minoako fa mahay lavitra noho zaho izy fa kosa te hanompo ny mpiray tanindrazana aminy izay no manosika azy eka hotoizatrika ny resadresaky bakeo andrimatotro Joaia fa aleo anaraka fampafantarana kely mahakasika ny kandida zay tohananareo tsika andawari fanume tananatsike ny mahaolona mangarahara tanàna mivoatra tamberina ndraikitra Rabehaja Jean numéro 4 bulletin unique fidio ho ben'ny tanàna Rabehaja Jean toliarako toliaranao toliarantsika numéro 4 Rabehaja Jean fidio ho ben'ny tanàna fa hampandroso any toliara ndaotsika hifanometana hampandroso any toliara 11 décembre fifidianana ho ben'ny tanàna ka halino numéro 4 Rabehaja Jean ino dininao andawari fanume tananatsike ny mahaolona mangarahara tanàna mivoatra tamberina ndraikitra Rabehaja Jean numéro 4 bulletin unique fidio ho ben'ny tanàna Rabehaja Jean toliarako toliaranao toliarantsika numéro 4 Rabehaja Jean fidio ho ben'ny tanàna fa hampandroso any toliara ndaotsika hifanometana hampandroso any toliara 11 décembre fifidianana ho ben'ny tanàna ka halino numéro 4 Rabehaja Jean ino dininao andawari izay ny ataontsika hoe fampafantarana ny kandida larana fahaefatra izay ho fiditsika amin'ny faharaika amin'ny 10 ny volana Desambra ho avy izao Rabehaja Jean ho ben'ny tanàna araky ny izay fampafantarana teo izay hotoizatsika ny resadresaka tsy Joaia anisany nanosika anao ny fahaiza mitantana napetraky ny kandida Rabehaja Jean teo amin'ny fony izy mbola ataontsika hoe imbony ben'ny tanàna zany de teo avao koa ny naha solombavambahoaka azy ny solombavambahoaka nefa araky ny fahafantarany be sy ny maro azy mpanao lalàna izy no mamaritra ny lalàna ary izy no mitondra ny hetaheta ny vahoaka eo anivony fitondram-panjakana raha ny marimarina kokoa zany nisy anefa reo asa zay nankiny ny fitondram-panjakana sy ny lalàna amin'ireny solombavambahoaka ireny ka nanomezana azy ireo teti-bola afahany mamita ny ataontsika hoe ny hetaheta ny mponina sy ny programme mpampandrosoana eo anivony distrika zay nahalany azy mba inona re tompoko ny zavabita nandritra ny fitantanany an'izay mahasolombavambahoaka azy zay ho anareo mpanoana saotra am'izay fanontaniana zay fa kosa tsy avy hatrany hamaly any mahasolombavambahoaka ho eto aloha ho valiko ihany rehefa avy eo fa misy zavatra tiako lazaina mialohan'ny mahasolombavambahoaka be ny tanàna no resaka eto ary efa voalaza tao amin'ny vina fa anisan'ny zavatra nampiavaka ny be ny tanàna Rabehaja Jean io mangarahara io tsisy tsy afantatra an'izany tsotra ny ilazako an'izay tao amin'ny kominy io resaka mangarahara io satria ny kominy isaky ny 10 andro ny dekady ny filaza azy de ireo taotaonketra na ireo haba isan-karazany de arotsaka amin'ny kitabobola mpanjaka kitabobola ny kominy zany dia navoaka ny Rabehaja Jean mangarahara ny vola miditra sy mivoaka amin'ny kominy io natao afisage petadrindrina mihitsy raha vao miakatra ao amin'ny escalier anao hiditra amin'ny kominy de mahita hoe ireto ny vola miditra tao anatin'ny herinandro
ary ireto ny volany lanina tao anatin'ny ray volana zany no zavatra nampiavaka any Andriamatoa ben'ny tanàna resahako ihany ny mahaolona taloha tsy haiko fantatra taoriny ty fa tamin'ny andro na ben'ny tanàna Rabeajajang 70 taona isan'andro ny fako tsy maintsy esorina amin'ny tanàna ny Toliara ity 70 taona isan'andro io fako 70 taona isan'andro io teny anketra noho ny fanariam-pako dia nitady hevitra niaraka tamin'ny mpiarambonantoka i ben'ny tanàna Rabeajajang tamin'izao fotoana zany nahafahany nanangana ny atao hoe CSV2 na ny centre de stockage et de valorisation des déchets zay ainy Amboria amin'izao fotoana zao zany tsika tsy misy fako verivery ho azy zany fa taomina le fako miala avy eto tamin'ny tanàna Toliara alefa iny amin'ny site dia avadika ho akora azo ampiasaina zany dia itsika Toliara ihany aorian'ny Majunga no manana an'io tetikasa io tamin'izany fotoana zany amin'izao fotoana zao moa zany hitako miseho amin'ny anomanjery eny fa manao an'izany koa ny ao Antananarivo zay zany nilazako hoe ny ben'ny tanàna Rabeajajang no olona afaka hanompo ny paretanilazana aminy hitondra an'izany atao hoe tanàna miova makany amin'ny fandrosoana izany izay no maharitsy lahatsy ahy resahanao ny momba ny atao hoe solombavambahoaka raha ny asan'ny solombavambahoaka no resahy dia mpanao lalàna ny solombavambahoaka fa kosa misy tetibola zay resahanao teo zay ampiasainy solombavambahoaka ny zavatra azoko lazaina anao dia tsotra be dia be ireo lalana any amin'ny fokotany natao pavé tamin'ny alalan'ny tetibola raha tsy laza Andabizy misy an'izany Betaletanambao misy an'izany maro atao anatin'ity commune ben'ny Toliara ty ny farany teo zay arahantsika mahita fa vola be tsy toko tsy foroa mihitsy no nividianana fiara natao ho an'ny tanora mpanao fanatanjahantena natao ho an'ny mpanao fanatanjahantena ho iaho rehefa manao compétition nationale ireo tanora reo dia iny fiara vaovao fiara vaovao W fa tsy fiara occasion fiara vaovao mitetina any amina 300 tapitrisa ariary any no vidiny volane zany no nividiny Rabeajajang ary ny zavatra mahagaga ny olona rehetra fananam-panjakana raha tazominy anatraniny nefa maika moa volany vidiny io tokony hady amin'ny tsy tazominy Rabeajajang io fiara io fa nomeny ny commune dia ny commune no mitantana azy amintsika miteny zao tamin'ny solombavambahoaka azy zay zavatra resahako zay ary ty tsy kely fa lehibe fa saingy lazaiko amin'ny farany ihany fa olona miavaka Rabeajajang ino mampiavaka azy zavatra mampiavaka Rabeajajang dia zao Rabeajajang tamin'ny ben'ny tanàna azy tompoko misy mpandrahara satria ny olona moa ko zany rehefa mahita anao manao zavatra dia te hanampy anao dia zay fanampina zay eo no mitondra vola eo no mitondra zay arakaraka an'izay fahafahan'le olona mitondra fa Rabeajajang raha misy olona manantona azy ka hanampy azy dia tsotrany azy sady mahitsy no miteny hoe raha hanampy ahy ianareo tsy zaho no ampiana fa ilay tanàna zany hoe inona no anjara birikinao ho entinao ho an'ilay tanàna tamin'izany fotoana zany nisy orinasa matanjaka resy lahatra ka nanome fiara roa vaovao hitaterana fako nefa za mahita fa raha olona tsotra ho iaho olona tsotra tsy tonga Rabeajajang volany namaiky azy fa Rabeajajang tsy nandray vola fa mbola ampiasain'ny commune reo fiara reo amintsika miteny zao W izy tao roa taterana fako fanontaniana manitikitika ny saiko tsy hoia tokony tany amin'ny candidat Rabeajajang no nametrahana azy fa mahampanohana anao zany inoko fa mety ho voavalinao ty fanontaniana ty na amin'ny ampahany angamba ahafahantsika manome fahafampo ny mpijery sy ny mpihaino antsika ary ho an'ireo izay mbola misalasala ihany koa tsy hanohana an'ity candidatsika ty fa raha mivoavoaka tsara ny ataontsika hoe ny fanontaniana sy ny validité-panontaniana amin'ny maharesy lahatra anao eto zao mino fa hifidy numéro 4 iaby olo iabiaby ataptanany Toliara etoa na ho an'izay ambalimbalika any mety mandrisy lahatsy ny longony na ny namany hoe mifidy any numéro 4 io fanontaniana manitikitika anisany ataontsika hoe mampitsotsorika ny fiainany eo anivony ireo mpanjaharaha miara-miasa amin'ny commune raha tsy resaka manokana ny personnel sy ny karazany sika atao anatin'ny fandarana ty zany ny fahasimbany ireo
fitaovana izay ampiasain'ny commune zany tsy mba misy lamina matipaika ve ataontsika hoe hoaroso nareo mpanohana satria ny candidatsika candidat zay tohananareo mety miadirery na mety ataontsika hoe efa manana an'izay paikady zay fa tsy maintsy mila sosokevitra araka ny slogan hoe toliaranao toliaratsika toliarany izay teny filamatra petraky n'izay ny ataontsika hoe mba sosokevitra avy aminareo raha ohatra ka tonga eo amin'ny commune zany ny be ny tanàna ny candidat tohananareo akory ny hamahanareo n'izay olana zay lasa lay valiny no lasa aloha le fanontaniana ndray lasa teo fa tsy valiny fa valiko ilazako an'izay de zao tsy hisy tsy hahafantatra ny eo anivon'ny commune raha rahabehaja zany resahana momba ny fitantanana ny antony ilazako an'izany de zao raha ny tantanan'ny commune ngay rahabehaja zany de misy ireo délégué de personnel ao amin'ny commune nomena andraikitra mihitsy ho mpanara-maso ny fitaovana ny vola ny fahadiovana momba ny commune manontolo zany hoe nalalaka ny fitantanana zany rahabehaja zany de nanao an'izany nametraka an'izany dia ny rehetra ao amin'ny commune ny vahoaka manontolo de samy nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatsarana sy ny fitantanana ny fananany commune profon'izany zao zavatra resako zao profon'izany hoe nisy ireo ataontsika hoe tranom-panjakana na établissement public nisy mpivarotra ny manodidina azy fa tamin'ny andron'ny rahabehaja zany de nesorona avokoa reo ohatra zany teo amin'ny trésor nahitany zany tsika ny eo amin'io bureaunareo eo amin'ny kolotsaina nahitany zany tsika misy bureau sasasasany moa zany tsy hiteny azy aho zany satria efa feno ray izy am'izao feno ray izy am'izao zany raha fitantanana ny fananana sy ny zavatra misy eo ampelantanan'ny commune de nanao an'izany izahay tamin'izany fotoana zany ilazako an'izany tsy nanana pompier na iray aran'ny commune fiara roa misy namana roa mpanao gazety zay niara-ny asa taminay tao no nakan'ireo fiara ireo tany Tamatavy de nampidirina tao amin'ny commune maro ny zavatra nisy midiky ve zay fa mety misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpamatsy vola vahiny be dia be mana partenaire ny commune misy jumelage nataon'ny commune misy namana commune raha vavy any ivelany any miara-miasa amin'ny commune mbo hitohy ve zay raha ohatra ka tonga amin'ny toerana raha ny fahitanay azy raha ny fijerinay azy ary zay no ilazako androany fa zahay mpanohana andrabehaja zany de mavitrika ary mitaona ny olona havitrika koa satria raha miresaka an'ilay commune itsika de voaresaka vahoaka zay no ilazanay an'le hoe tamberina andraikitra le tamberina andraikitra manko amin'ny mahaolo-pirenena de tsy maintsy manana didy ianao ho any mpiray-tany razana aminao manana didy ianao amin'izay olona entina aminao eo zay adidy zay de tsy ho any ben'ny tanàna irery tsy ho any mpiara-miasa amin'ny ben'ny tanàna irery fa ho an'ny vahoaka iray manontolo tsy akanavaka alohan'ny amaram-pananantsika ny resaka itsy aleo anaraka ny fampafantarana tselatselaintsika afatsika misento ny mahaolona mangarahara tanàna mivoatra tamberina ndraikitra Rabehaja Jean numéro 4 bulletin unique fidio ho ben'ny tanàna Rabehaja Jean toliarako toliaranao toliarantsika numéro 4 Rabehaja Jean fidio ho ben'ny tanàna fa hampandroso any toliara ndaotsika hifanometana hampandroso any toliara 11 décembre fifidianana ho ben'ny tanàna ka halino numéro 4 Rabehaja Jean ino dininao andawari fanume tanana tsike ny mahaolona mangarahara tanàna mivoatra tamberina ndraikitra Rabehaja Jean numéro 4 bulletin unique fidio ho ben'ny tanàna Rabehaja Jean toliarako toliaranao toliarantsika numéro 4 Rabehaja Jean fidio ho ben'ny tanàna fa hampandroso any toliara ndaotsika hifanometana hampandroso any toliara 11 décembre fifidianana ho ben'ny tanàna ka halino numéro 4 Rabehaja Jean ino dininao dia izay ny ataontsika hoe fampafantarana teo izay fa amaram-paranantsika ny resaka fa ny resaka n'izay
fiaramiasa amin'ny aviany ivelany zay ankoatran'ireo mpiaramombonantoka eto antoerana mba tsy hitanisako azy mba tsy misy hoadino fa niresaka an'izay ataontsika hoe fiaramiasa miaraka amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany mihitsy na ataontsika hoe resaka jumelage na nisy ny jumelage raha tsy diso aho zay tamin'ny tanànany Norvège angamba izy zay tamin'ny fotoan'androny hoatrany tsy henoheno izy taty aorina lafanareo zany avy eo le olo tohananareo mety eritreretina ve ny hitohizany zay mazava ho azy be dia be ny favoniny fa miandry fotsiny miandry ary zay no mahatongahy miresaka eto sy mitaona ny vahoaka ny Toliara tsy noho ny amiko fa noho an'ilay tanàna atsika aza hadino na manampanao gazety fa misy fiantraikany ratsy amin'ny fiarahamiasan'ny tanàna samy tanàna na le jumelazy resahanao teo ny tsy fahitana vokatra amin'ny asa atao matoa ny olona manampy anao mahita fa misy zavatra tokony hanosehana anao ao ka raha ianao indray anefa mialangalana tsy mandeha amin'izay zavatra eretseretin'izay kivy izy ary ohatrany fiainantsika andavanandro ihany raha mahita fa kivy amin'ny nampanao politiky ny vahoaka zany no mampihena ny mpifidy isanandro ty ny zavatra nytenainy olona tsisy vokatra andrandray tsisy fa de blabla no betsaka ao anatiny zay antony zavatra zay no mampitsanganay androany satria ty tanàna tia toliaranao toliarako toliaratsika tsika rehetra tompony amin'ny mahatompony antsika zay tomponanto koa atsika amin'izay zavatra rehetra hiseho eto zay no hitaritanay ny vahoaka ny toliaratsika amin'izay resaky fahakivina zay somary asiatsika resaka kelikely tsy hoaia ho anareo mpanohana zay raha fahitana azy zao zany tsy manana couleur politique nareo nefa ny candidat zay tohananareo dia nisy antoko politika zay nanolotra azy tsy anananareo olana ve zay amin'ny resaka fanohanana tsotra ny valiny namanam-panao gazety ny atao hoe fandrosoana firosoana makany aloha fa tsy fiverenana makaty aorina aza adino nefa fa ny fandrosoana tsy tranom-boro ho vitany vava ary tsy misy fampandrosoana ho azo atao ivelan'ny fanjakana zay aloha de mazava zay ny fampandrosoana tompoko manahaky sahala amin'ny manganiky voanio laha tsy soavandy tsy fotony igny tsy azo voan'igny sahasahala amin'izay ny sary azo hitondrana n'izao raha misy zao na tiana na tsy tiana de misy mpitondra i Madagasikara misy fanjakana eto misy lalàna eto ka raha te handroso ianao raha tsy soa vandy tsy amin'ny fanjakana ty tsy afaka mandroso na tianao na tsy tianao zany tsotra ny ahy ilazako an'izany na tsy teanao na teanao io no eo sahala misy fagnohara zay aminay agny hoe kolana hazo sogny io na teanao na tsy teanao tsy maintsy tselanao avao satria maharary anao koa tselatselana maharary anao fa tsy maintsy tselanao dikan'izay raha te handroso te hiroso makany alohany tsy maintsy manao zay havana misy fomba fitenitsika koa mahazatra isanandro no hoe mpanosavy io longoe laha hagnabe zaza eka amaranantsika tanteraky ny resaky tsy hoaia satria falavalava avao zay teo zay ny fanentanana omenao ny mpijery atsika sy ny mpijanjy atsika amin'izao fotoana izao mampanohana anao hoe amin'ny mampanohana ahy mety mavesatra ny zavatra resako teo fa ialako tsiny fa izay ngamba no mety mahavoalaza azy ny tenenako an'izay tsika te handroso ary maika ny fampandrosoana raha te handroso tsika tsy ho vitany blabla zany fa tsy maintsy manaraka zay rivotra misy eo aloha tsy maintsy manaraka zay onjany misy eo aloha satria na tiatsika mandalo tsika eto tsy zavatra haritra mandrakizay zany ka raha izay fandalovantsika zay no tsy hametrarantsika diantana ho an'ny mpiarabelo amintsika ho an'ny tanindrazantsika toy zay no antony anaovana politiky mba hahafahana mitondra anjara biriky ho fampandrosoana amin'ny mpiarabelo anao fa tsy manao politiky hanao blabla zay ny resako tany amboalohany hoe itsika iaby io samy manana ray aman-dreny fa ny fanabeazany azo sika no mety tsy mitovy
tsika iaby io samy tanta kilasy la kilasy mitovy aby fa ny kalitao fampianara zay nataotsika mety tsy mampitovy atsika zay no mahatonga anay na dia nidina tany afokotany namonjy ray aman-dreny ny angavy ray aman-dreny tsy niresaky ninino tsy nilaza ninino satria tsy miankina amin'olona ray ny fampandrosoana ny titana zay manko mampisavoritaka atsika io hoe laha tsy zaho tsy misy an'izany eto fampandrosoana nresaky eto raha fiainanao an-tokantrano any dia anao samirery zany fa raha fiainam-pirenena no resahana dia tsy maintsy ny vahoaka rehetra ao aminy no mandray andraikitra izay andraikitsy zay adidy lehibe zay no hitaomako ny mpiray tanindrazana atapy-tanana toliary eto hoe ndao isika hifanometana hifidy andrabehajajan amin'ny 11 décembre zao fa io no hany vahaolana hitondra fampandrosoana ho an'ny tanantsika to isaorako tsy ho aia raha velo soa salamako tse satria iha voalohany ny santatra nytoy fandarantsika toy androany fa iezahanay ny hisiany ty matetitetiky mba hafahana mifampizara hevitra no ampiadina eto hevitra no zaraina eto fa tsy akory hoe hisy olo ho resaha anara na hisy olo ho resaha manokana amin'ty fandarana manahaka an'izao toy ka dia isaorako bevata raha velosoa tsy ho aia mpanoana ny kandida larana fa efatra Rabehaja Jean na melabelatry sy nitondra ny hevitra ny antony anohanany an'ity kandida larana fa efatra ity isaorako bevata koa nareo any an-tokantrano any na mitoerana maro isan-karazany naharaka hatramin'ny farany ny fandarana zay narosoko teto androany izay manome fotoana nareo zahay ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko